Araky ny publication izay nataoko teo dia hoazavaiko amin'ny teny gasy les rapports d'expertise ny professeur Kintz IML Strasbourg mikasika an'ilay intoxication any Ambohimalaza. Miinsista be amin'ity zavatra ity satria nahoana tant que mbola tsy fantatritsika hoe inona marina no nahatonga an'ilay empoisonnement eraky ny tanàna io dia hita aloha misy empoisonnement anankiray izay mila hitandrematsika. Ho an'ny tany Ambohimalaza manokana dia nilaza Andriamatoa Andry Rajoelina fa hoe Daturas Belladonna no nanapoizina an'ireo olona ireo. Hatreto aloha zany dia fanapoizinana zany hoe empoisonnement no nitranga tany fa tsy intoxication intsony. Ho an'ireo izay milaza hoe fa mitapoana hevitrareo hoe intoxication sa empoisonnement dia tsotra. Samy mitady amin'ny marina tsika ary samy mitady hoe empoisonnement sa intoxication ahafahana mahita hoe inona ny degré de responsabilité ny tsirairay ao anatiny, inona ny responsabilité amin'ny fanjakana, inona responsabilité amin'ny fenoasina, inona ary hatraizany eloka na tsy eloka ao anatin'ilay izy. Ka raha vao ohatra ka empoisonnement volontaire ilay izy na empoisonnement criminel ilay izy dia tompon'antoka tanteraka amin'izany ny olona izay nanasa an'ireo ankizy ireo. Faharoa manaraka an'izay raha misy idiran'ny fanjakana io empoisonnement io dia hoporofotsika zany amin'ny alalany hoe inona ny degré de responsabilité amin'ny fanjakana satria nahoana no miditra lalana amin'ny fanjakana anafina an'izay empoisonnement zay satria nahoana nilazainy izy aloha tena nyteny tamin'ny voalohany fa hoe empoisonnement le izy fa tsy navoakany mihitsy hoe empoisonnement par quoi et par qui et comment fa ozy izy hoe empoisonnement amina substance très toxique na hoe singa mahery vaika no nanapoizinana an'ireo olona. Eto zany dia hoe araky nyty analyse ity dia holazaintsika hoe inona ilay singa mahery vaika. Ao anatin'ny les rapports d'expertise izay namboarinay moa zany izy lasa mazava tsara io dia any amin'ilay publication nomeko teo aloha ny misy ny version originale, misy ny cachet sy ny signature an'ilay professeur. Amin'ity kosa dia ny hodiovinay teo amin'ny ordinateur ilay izy misaotra an'ireo izay nanao an'izany. Fa izao zany ny voalaza ao dia hoe contexte de l'expertise réalisée par le professeur Pascal Kintz, expert en toxicologie médico-judiciaire. Mission demandée par Dr Riza Ramarla de Madagascar. Objectif, analyser les prélèvements biologiques pour détecter les substances toxiques. Résultats principaux, milazizoué. Éthanol dans le sang non détecté. La victime n'avait pas consommé d'alcool classique. Éthanol dans le liquide gastrique non détecté, confirmé, pas d'alcool ingéré. Méthanol dans le sang non détecté, pas de division systémique détectée. Les méthanol tam newtonio mariana fa tamny tomboany empoisonnement no nanaovana an'ity rapport d'expertise ty ary tamin'ny fahasivy amby roapolo fito amby roapolo volana jona no nivoaka ny rapport. Milaza koa izy fa méthanol dans le liquide gastrique 1,72 g, présence significative, preuve d'ingestion récente. Nakoatran'izay zany dinganiko fa ny analyse interprétation no andehanatsika dia milaza hoe conclusion générale. La victime a ingéré du méthanol, ce qui constitue un empoisonnement confirmé. Le traitement médical devait être envisagé d'urgence si absorption systémique, même si le sang ne montre pas encore de méthanol. Ari tsara mariana fa ny voalaza zany dia hoe le méthanol est dangereux même en petite quantité. 10 ml peuvent provoquer des lésions graves et 30 à 60 ml
peuvent être mortels. Les symptômes apparaissent souvent après quelques heures. Zany hoe ao aorinany ora vitsivitsy no mipoitra ny symptômes nausée, vomissement, maux de tête, troubles de la vision, voire cécité, confusion et dans les cas graves, coma ou décès. Ny antony ilazantsika an'izany dia mba hitandremana rehefa mipoitra ireo symptômes ireo. Le traitement médical d'urgence, zany hoe ny fitsaboana faran'zaingana dia administration d'éthanol ou fomépizole, lavage gastrique et parfois dialyse. Ireo zany no tokony atao haingana fa ho an'ny tany Ambohimalaza dia lazaiko hoe ny avan'ny Fenoasina no natao an'izany fa ny victime sasany tsy natao lavage gastrique izay le hoe ampandoavina dia sasana vavony dia misy koa ny tokony natao dialyse dia misy ny tokony natao an'io injection na éthanol io sy fomépizole io. Zay zany ny valin'iny analyse iny fa hotohizantsika amin'ny andro manaraka indray ny tohin'ny fanadihadiana izay nataonay. Dikan'izay dia empoisonnement au méthanol no conclusion ary tokony traitement au méthanol no natao tamin'ireo marary sy intoxiqué tany Ambohimalaza ireo. Eo amin'izay tsika le miteny fa maninona no tsy notsaboana ara-dalàna ireo olo ireo fa antibiotika marobe fotsiny no nomena azy. Iresaka momba n'ity mère ny talata volonondry izay namonoainy androantsy tsika satria mahagaga anazy zany hoe fanahoana no tsy atao avy hatrany ny autopsie rehefa misy mort suspecte ohatran'io dia atao foana ny autopsie, tsy mila miandry ordonnance amin'ny tribunal, tsy mila miandry réquisition, tsy mila miandry ninina fa tonga dia atao point barre. Inona ny antony? Maika dia maika satria raha ohatra ka empoisonnement na ohatra hoe misy substance mety tsy fantatro mora manjavona amin'le vatana dia hita dia amin'ny ny volon'le olona koa no ahitana hoe inona no ny empoisonnena ny olona io ka raha sanatria zany tsy tao anaty vatana hoe inona le poison, inona le poison na ohatrany dia ny volony no ahafana manao an'izay analyse toxicologique zay. Tsy misy any Madagasikara manao an'io analyse toxicologique io malheureusement fa aty andafy misy anazy ary afaka atao faranzainga io ahafantarana hoe inona le fanapozinana. Ny mahatonga antsika miinsiste amin'izay autopsie zay dia satria tato ato dia maro loatra ireo olona hoe voapozina nanomboka tamin'ny John Elite mety hoe tsy par ordre chronologique fa mandeha fotsiny eo ny PDS na Antananarivo. Zao indray ty mère ny talata volonondry ty akoatran'ny empoisonnement tany Ambohimalaza moa zany dia tena lasa ohatrany hoe iainantsika isan'andronandro le empoisonnement ka zao isaky ny mandela izy dia tsisy mihitsy ny autopsie dia tsy fantatra mihitsy fa dia hoe na misaviana no pozina na misaviana no pozina no vonoina. Samy hafa ny famisaviana sy ny fanapozinana. Ny fanapozinana dia nomena pozina le olona dia ny zavatra mahazo anazy dia marary izy dia avy eo maty. Ny famisaviana indray iny mandeha amin'ny mpanao fanafody gasy izy, mandeha amin'ny mpamosavy izy, mandeha amin'ny piskity izy dia manao zavatra ataontsika hoe occulte, manao sorcellerie ihany le olona dia tsy voatery misy zavatra ho an'le cible fa dia tonga dia maty minitra tsy fantatra hoe naninana naninana. Donc raha ohatra ka empoisonnement le izy dia tokony hisy autopsie ary tokony hita amin'ny autopsie zany fa tsy vitany hoe alevina fotsiny. Ka ito zany mahagaga anahy dia hoe maninona no tonga dia tena toerany bomba. Inona zany ny idiran'ny bomba amin'le resaka? Inona ny idiran'ny général bomba amin'le resaka? Mialatsiny fa amin'izao Madagasikara efa atao hoe deux pôles, misy ny pomba dia misy ny mpanohitra ary tsy tokony mifampiditra mihitsy ireo fa io mifampidipiditra io ihany no mahatonga an'izao zavatra zao. Mifanasanasa gauche à droite nefa efa hita zao fa olona maninona ny
mifanamazana amin'ny hevitra dia na dia ataoko hoe ny hevitra fotsiny raha miady misy tsy mazaka an'ilay hevitra sy tsy mazaka an'ilay fanoherana le eo amin'ny fitondrana dia tonga dia ny anajetaka ihany ny ao an-dohany. Dikan'izay oka mihitsy aloha tsy fampidipiditra, oka mihitsy aloha tsy fanasanasa ary aza manaiky sasain'olona tsy mitovy hevitra aminao na memana mitovy hevitra aminao amin'izao aloha izany dia aleo mitandrina. Tsy haintsony hoe tany amin'ny téléphérique sa tany amin'ny lac Arivo sa taiza no nandehanan'ity merty fa misy zavatra maneno be fa ce qui est sûr et certain dia nisy nanapoizina izy, inona nanapoizinana anazy ka ahafantarantsika an'izay dia autopsie ihany. Zay zany ny angaviana fianakaviana okanareo tsy anaiky rebirebena mihitsy fa autopsie ilaina fanazaingana. Dia mila atao ihany koa ny perquisition toerana izay nalehany namonjeny fanasana ahitana trasina zavatra inona no aniny, inona daholo, iza daholo ny olona niara-ninana taminazy, inona no sotrony, inona daholo, iza daholo niara-nisotro taminy, misy caméra de surveillance ave le toerana hijerena ny fihetsika sy ny zavatra nataony olona. Zay fa tsy faly fotsiny hoe dia mafy ny tany efa ratsy ny tany efa sososo. Dia ho hitantsika hoe inona le poizina dia arakarak'izay no hitandremana ihany koa ho an'ny rehetrarehetra.